Aleloia, mbola faly miarabanareo tsiraray averan-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio talata fahatelo ny volana Jona 2025. Ry hava malalo amin'ny Tompo anio aho dia hijoro vavolom-belona aminareo ny amin'ny anjelin'ny Tompo zany tonga namangy anjanako tao anatin'ny nofy izany nampitandrina azy, nananatra azy. Io nofy io dia efa tamin'ny taona lasa tamin'ny heritaona amin'ity volana Jona ity zany, amin'ity volana Jona izay diavintsika izao ity zany, dia anio zany no anambaraminareo zany ny amin'ny fampitandremana izay nataony Tompo taminy zany, satria ny Tompo no maniraka ny anjeliny satria ny Tompo dia izy ihany no Andriamanitra. Ka manasanao zako hiarivavaka amiko alohany anambarako izay tiany Tompo ho ambarako eto. Hiara-hivavaka isika Tompo. Jesosy ny saotra ho anao, ny dera ho anao, ianao no Andriamanitra lehibe indrindra, ka misaotra anao ray malala ny amin'ny fitiavanao anay, ny amin'ny famindramponao aminay, ka mbola natratraranay izao andro anio izao. Tompo malala ianao no miteny, ka raha miteny ianao Jesosy dia tsy miverina aminao foana ny teninao raha tsy efa mahatanteraka izay sitraka Jesosy malala. Ka ity aho Tompo anambara Jesosy ilay zavatra nasehonao tamin'ny zanako vavy Jesosy ho ambarako amin'ny vahoakanao eran-tany izany Jesosy, mba hiambena ny tsiraray avy, mba hifoaza ny tsiraray avy ara-panahy. Ka mangataka aminao Jesosy ka ny ranao Jesosy hiaro ay sy ny ankohonako ary koa hiaro zanako tsiraray avy eran-tany. Ianao Tompo efa niteny roay ny devoly, ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefany hanafoka anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay zany Jesosy fa ny ranao Tomponao ka ho manda afy manodidina anay. Jesosy malala mangataka ny fanahy masinao, ka ny fanahy masinao Tompo no hiteny amin'ny alalako. Raisy ny kontrola ny momba ay fanahy masina satria fitaovanao kely sy bitika aho. Okakonao fanahy masina ampisokatra ny masom-panahy zanakao tsiraray avy ary tena hitady ianao ary hiova ary andeha araka ny sitraponao, satria anao fanahy masina no tokony toetra ao anatinay tsiraray avy ary tena tokony hankatoanao izay. Ka misaotra anao Jesosy ianao le Andriamanitra lehibe indrindra, ianao le masina sy tsara indrindra, ka misandrata Tompo, misandrata satria ho avy ianao Jesosy, ka ny voninahitra dia ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Misaotra raha io. Amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, anio zany dia anambara aminareo ny amin'ny nofy zany izay natongavany anjely zany nananatra any zanako vavy araka nambarako teo hoe tamin'ny taona lasa volana Jona zany ohatrany amin'ity volana izay diavintsika ity zany, dia ny zavatra niseho zany dia tamin'io andro io zany raha natory zany ny alina dia fafozana izy zany ny maraina dia tafatory tampoka indray zany no ny avy eo, zany hoe indraindray mantsy zany ny Tompo rehefa ohatra ka hoe ampiseho zavatra amintsika dia ampatoriany tampoka zany isika, zany zavatra ataon'ny Tompo zany zay. Dia tamin'ny fotoana io zany efa nifozany zanako vavy ny maraina zany dia tafatory tampoka indray zany izy dia tena hoe natory be tampoka izy zany. Dia tamin'io zany no tonga zany ny fananarana izay tiany Tompo zany hifoazany zany amin'ny zavatra zay nataony tsy nekeny Tompo zany. Ry havana, ny zavatra niseho nareo feo mafy be zany izy ary tena hoe feo toy ny kotrokorana izany, dia natahotra izy zany tena hoe niororo mihitsy zany izy tanatin'ny nofy zany na enony ny anjely zany ilay niteny taminy zany, ilay anjely niteny taminy zany, dia no ny aveo zany tao anatin'io nananatra anazy zany ilay anjely satria ilay zanako vavy zany teny tamiko izy no ny aveo hoe aizany izy io nividy jeu Harry Potter zany dia tsy indraindray zany izy zany milalao amin'io jeu io zany. Ry havana, ilay izy tena hoe zava-doza avery any amin'ny elo ilay izy, satria ny anjelin'ny Tompo mihitsy no tonga zany nananatra azy
ary tena hoe ny teny mafy amin'ny teny entitra, ary tena hoe ohatra ny kotrokorana mihitsy zany ilay feo enony zanako vavy zany. De izy zany ny orooro izy zany narehan'ilay feony ilay anjely zany ny teny taminy. De ny teny zany ilay anjely taminy zany tsy hoe koa tena hoe nambara ilay anjely zany no ambarako eto, fa ny fanazavany zanako anazy mba tsy adiso zavatra ambarako, fa ny fanazavany azy no ambarako eto zany. Ny zavatra nambara ilay anjely zany de ohatraohatran'izao hoe mila zany zanako vavy tena hoe misupprimer zany manala zany an'ilay mombamomba ilay Harry Potter zany. Ry havana, na jeu io na film io na inona iny io de tsy azontsika atao ny mijery an'ireny. Anaro zanakanao na ianao lehibe ary mbola manao an'izany, mitandrema fa afo be no miandry, afo be no miandry anao tompoko, afo be no miandry anao. Film d'horreur reny dia reny dia any amin'ny elo avokoa re zavatra ireny. Ka mila mitandrina isika tompoko, mila mitandrina isika tompoko. Dia eto de iverina aho ny amin'ny teny zany fampitandreman'ilay anjely zany. Ny teny zany ilay anjely tamin'ny zanako vavy hoe mila zany izy tena hoe misupprimer any ilay jeu zany mombamomba ny Harry Potter zany. Satria hoy zany ilay anjely taminy hoe manolotra ny fanainy zany any amin'ny afo be zany ilay zanako. Ry havana, zava-doza izany. Satria manao an'io jeu io Harry Potter io. Mila mitandrina isika tompoko. De noho ny aveo zany nambara zanako tamiko hoe ilay anjely zany rehefa miteny dia ohatrany hoe ao amin'ny bokin'ny salamo, raha ohatra raisitsika ny ao amin'ny bokin'ny salamo de ohatrany hoe mamaky andiny anankitelo zany. Averimberina zany ilay teny, averimberina, naverimberina, naverimberina, naverimberina ilay anjely zany le izy dia everiny zanako zany talohan'io hoe de voly zany no manafika anazy. Nefany eny zao zany fa tena hoe tsy de voly zany satria tena naverimberina ilay anjely zany le izy. Dia ny teny zany zanako ny aveo hoe nanotany izy zany ilay anjely hoe fa iza ianao? Dia nanazava tamo zany ilay anjely dia nambara ilay anjely zany ny momba azy, momba ilay anjely io zany nambarany tamin'ny zanako vavy. Dia tamin'io izy manambara momba anazy io zany dia nalefaka zany aloha ny feoany. Dia ny fanazavany zanako vavy zany hoe ilay anjely io zany dia tsy tadidiny tsara hoe tsy nazava tsara taminazy hoe ilay anjely ve tamin'ny andro namoronan'Andriamanitra anazy ve ilay anjely io zany sa tamin'le andro nanomboan'ny asany zany naniran'Andriamanitra anazy tamin'ny taona any amin'ny taona 625 anoany zany no fahazahoany zanako vavy an'ilay izy zany. Satria izy moa niresaka tamin'ilay anjely fatantsara zavatra nambara ilay anjely taminazy. De noho ny aveo zany noho ny efa nitady zany zanako vavy nanamarina zany ny amin'ny tenen'ilay anjely de tamin'ny fotoana zany nanjaka ny Nabopola Sara ray Nebokadnezara zany tany amin'ny taona 520 tanoany talohan'i Jesosy Kristy, na koa zany 320 tanoany talohan'i Jesosy Kristy zany. Zay zany no fanambarana zanako vavy an'le izy. Tamin'io fotoana io zany ilay anjely niran'Andriamanitra nananatra azy no noforon'Andriamanitra na koa nanomboka ny asany zany ilay anjely. Ry havana, tamin'ny fotoana io zanako vavy dia ny fotoana nanomboan'ny Nabopola Sara ray Nebokadnezara zany izy lay mpanjakan'ny Babilona nanafika izany ny Jerosalema, ary koa zany talohan'io tanàna maro izay nanodidina teo zany nanomboka zany hozanahany zany. Ry havana, tena mila mitandrina isika. De tamin'ny fotoana io zany no fahafantarana zanako vavy nambaran'ilay anjely zany. Satria mantsy zany zanako vavy izy nianatra tamin'ny université zany teo aloha dia nanao momba ny amin'ny histoire zany, ny amin'ny tantara zany no nataony. Dia mahalala izy zany zavatra maro momba ny amin'ny tantara. Dia izay zany no nampafantara an'ilay anjely taminy ihany koa ohatrany hoe nomeny clé zany le zanako vavy mba hitadiavany
azahoany tsara hoe iza marina moa izy. Nefa na izany ary dia nameny ny anarany ihany koa zany, ny anaran'ilay anjely zany nomeny any zanako vavy. Lay anarana zany lava be ny anarany, zany hoe anankitelo izy ny anarany fa lava be zany. Dia rehefa nahita lay anarana izy zany de hita zany lay anarana sady hoe misoratra zany, hita zany eo aloha zany lay anarana no eny zany lay anjely miteny anazy. Ry havana, fananaran'Andriamanitra mba tsy havery ny fanahany zanako any amin'ny elo no natongavan'ilay anjely. Enga koa anie ny fanahanao mba tsy ho very any amin'ny elo. Raha ohatra ka mbola manao zavatra toy izany koa ianao, na jeu hafa io de mitandrema tompoko, dia mbola misy toyany ilay izy zany. Dia noho neveo zany noho efa avy niteny ny anarany sy momba anazy zany lay anjely dia araka teneniko teo hoe kalma zany lay anjely no niteny ny anarany sy lay mombamomba anazy. Dia nanotany zany zanako indray nametraka fantaniana hoe tsy nazava tamy zany ilay zavatra nambaran'ilay anjely teo aloha zany momba n'ilay fananarana moa zany io dia nanotany zany nangataka izy zany mba hoe ho averin'ilay anjely zany ny zavatra nyteneniny. Ry havana, niverina indray zany ilay feo tena hoe nampatahotra ny zanako vavy ary tena hoe nampikoropaka azy zany, nampiororo anazy satria tena ohatra ny kotroka indray zany ny feo an'ilay anjely fananarana. Ry havana, Andriamanitra tsy mivazivazy amintsika, tsy mivazivazy amintsika Andriamanitra. Ry havana, naverin'ilay anjely ny teny zany izay nampitondra an'Andriamanitra anazy. Dia ny teny zany lay anjely amin'ny feo ohatra ny kotrokorana izany, ary ny teny tamin'ny zanako vavy hoe tsy tsara zany ny momba ny zavatra ohatran'ireny satria ny fanahany zany tena hoe natolotra ny any amin'ny afobe. Ary koa ny zavatra nambaran'ilay anjely taminy dia hoe raha mbola manohy an'io zany izy dia ho faty. Ry havana, nampitandrina ny tompo zany hoe raha mbola nanohy izy zany amin'le jeu io, amin'io kilalao Harry Potter io dia ho faty mihitsy izy zany. Ry havana, izay no nambaran'ilay anjely ny tompo. Izay no nambaran'ilay anjely ny tompo. Ry havana, ny tompo dia be fitiavana antsika ary mananatra antsika izy dia ny mbola velona isika. Dia ny mbola velona isika. Ny fanahy izay manota no faty. Tsy hoe kory hoe enao mpivavaka, ohatranazao zany, mpivavaka, na enao kotra mpivavaka, ka zanakanao ohatra hoe manao zavatra tsy mety, de hoe mpivavaka ve isika de vovonjy ve zanakatsika, na koa hoe enao manao tsy fanao de zanakanao ohatra mivavaka, raisiko ohatra ka izaho ohatra ny manota manao tsy fanao de ohatra hoe zanako mivavaka de vovonjy ve izaho. Ry havana, tsy atompoko, ny fanahy izay manota no faty. Zay ny ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Ezekela. Aoka ho raisinao ny ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Ezekela 7:20. Andriamanitra dia tsy mizatavan'olona. Any amin'ny bokiny any amin'ny Romanina no manambara izany. Aoka raisinao koa ny verset Romanina 2:1-20. Hoy ny ten'Andriamanitra vakiko amin'ny anaran'i tompo hoe fa tsy misy fizahatavan'olona amin'Andriamanitra. Amen. Ry havana, Andriamanitra tsy mizatavan'olona, fa isika izay manota ihany no faty. Nampitandrina zanako vavy ny tompo satria izy no nanao ilay fahotana. Ka tsy maintsy miezaka miala amin'ny ratsy isika tsiraray avy satria ny fanahy izay manota no faty. Ezekela 7:20. Oka mihitsy ianao amaky an'io teny io satria tena mila isika mifoha amin'izay, mifoaza tompoko, mifoha satria ho avy Jesosy. Raha sanatrika averany amin'ny elo ny fanahinao na koa ny fanahin zanakanao dia zava-doza no miandry ka tokony tena hoe ijoro tsara isika zanak'olombelona. Ezekela 7:4. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany: indro ai ny aina rehetra, toy ny ainy iray dia toy izany koa ny ainy zanany. Samy ai ireny, ny olona izay manota no faty. Amen. Ry havana,
io amin'ny version hafa dia miteny koa hoe indro ay ny fanay rehetra toy ny fanainy ray dia toy izany koa ny fanainy zanany samy ay ireny ny olona izay manota no faty. Amen. Ry havana mila itsika mifoha oka ianao hiala amin'ny ratsy fanao, oka isika hitady an' Jesosy satria ny tompo mbola mamindra fo amintsika. Ny azontsika atao dia mivavaka ho an'ny ankonantsika. Izay no mahatonga ny tompo mbola miaro ny ankonanao rehefa mivavaka ho an'ny ankonanao ianao. Asantsika no mivavaka ho an'ny ankonantsika. Ny tompo no manovan'izy ireo fa tsy terena izy ireo. Mivavao an'ny ankonanao, mivavao an'ny ankonanao. Oka ianao tsy tsaratsara na iza na iza. Oka isika hivavaka ho an'ny hafa mba hikasihan'ny tompo an'izy ireny. Ry havana, tamin'io andro na mangin'ny anjely any zanako vavy io dia ny zavatra niseho dia nikozayan'ny vadiko, zany hoe ny tonton any zanako vavy zany dia maty ilay lehilahy. Izy io dia manambady lehilahy zany io lehilahy io. Ry havana, avertissement no nataon'Andriamanitra tamin'ny zanako vavy. Io lehilahy io cousin-ny vadiko io dia lehilahy manambady lehilahy. Fampitandremana lehibe, fampitandremana lehibe. Ry havana, ny tompo dia tia antsika ary mbola mananatra antsika izy raha mbola velona isika. Enganeka tena hifoa ny masom-pananao, enganeka tena hitady an'ny tompo ianao ka tsy vazivazy intsony amin'ny ara-pananao. Ry havana, ny fanahy izay manota no faty. Aoka isika hitady an' Jesosy. Ry havana, zay nenio mifoaza tompoko fa tiantsika Jesosy. Efa ho avy izy any amin'rao alanitra. Na koa mbola tsy tonga ny tompo ka raha miala ety tsika alohan'izany, aza atao sangisangy mandrak'izainao satria Andriamanitra tsy mifidy tavan'olona, tsy mifidy tavan'olona Andriamanitra. Aza mieritreritra hoe na manota ary aho dia tian'Andriamanitra ihany, tsy atompoko. Tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra, tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra. Fa raha mitoetra anatin'ny ota isika dia afo be novantantsika. Ry havana, zay nenio dia mahereza tompoko. Voninahitra anio an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay kasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.